Sambokely tradoza ary 4 no maty. Mpandeha 4 hatreto no fantatra fa maty vokatry ny fihotsahany tany tamina kanoty Sambokely nitondra olona niainga tao Belo Siritsiribina hihazo any Ankalalobeny alina. Nijanona natory izy ireo no nisy tany nihotsaka ka niteraka ny loza. Zaza amam-behivavy avokoa ireo namoy ny ainy. Mpandeha 20 avitra Soamantsara raha nitatitra avy any an-toerana. Izany moa ny mikasika ny Sambokely izay tradoza nitondra olona niainga tao Belo Siritsiribina hihazo any Ankalalobeny alina koa dia lazaina sy ampahafantarina tompoko vavy sy tompoko lahy mialohany hidirantsika amin'ny tena votoatindresaka izay ho resantsika moa dia mbola toy ny mahazatra abonné alohan'ny chaîne antsika asio j'aime ny video ary apetraho ihany koa ny komantera ndeha aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany tena herisoantsika amin'ny tena votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity. Dawar tompoko lahy, dawar tompoko vavy. Nahazo solontongotra hitolotra, vita Soamantsara ny solontongotra vaovao antolotra. Fiaraha-miasan'ny mpanakanto Arianina tamin'ny dokotera Matahanina sy ny fikambanana iray no nafahana nanome azy io solontongotra io. Mpitatitra entana eny amin'ny gare routière maki andoha tapenaka moa hitolotra, tsy nasakana azy tsy hiasa ny tsy fanana ny tongotra ilany izany. Efa nalainy Arianina nanao clip izy ary izao nahazo tongotra vaovao izao indray. Nisoa fianatra ny tsara koa mendrika alentahaka ary nisoa atao ihany koa livenam-bola. Ankasitrahana Arianina satria nanampy ity namana ity fa eo anatrehana izany ihany koa dia tokony ataony rehetra fitaratra fa ity olona tsy manana tongotra ilany ity dia mahavita miasa fa ianao matanjaka tsara dia tsy tokony kamokamo amin'ny fiainana. Ny manaraka izay ho resantsika moa dia fanehoan-kevitra izay nataony Lalatina mikasika any Andriamatoa Solombavambahoaka sy teny Randriana Solony Aiko. Mila opposition constructive, mila opposition responsable hoy Lalatina raha vao nandefa afatra tamin'ny siteny Randriana Solony Aiko. Zao ny olona mpanohitra eto amintsika tsy manana argument mitombina dia lasa hoe tsy maintsy toherina daholo foana izay lazain'ny mpitondra. Andriamatoa sy teny Randriana Solony Aiko raha nanao an'ity fanehoan-kevitra sy namoaka an'ity sary ity dia lasa mampiseho hoe azo atao gaspillage ihany izany rano izany. Ary rehefa voalazan'ny Lalatina moa izany zavatra nolazaina izany dia nampiatsiahy sy nanambara ary nampianatra any siteny Randriana Solony Aiko izy ny hoe ny tsy fampiany rano aneka olana iana ny firenena maro fa tsy hoe isika eto a Madagasikara ihany ary amin'ny firenena hafa tena mahavoasazy ny olom-pirenena ny mandandany rano fahatany. Voafetra ny fahafahana manasa fiara, voafetra koa fa tsy isanandro ny fanondrahana zava-maniry sy ny sisa izay tsy voatanisa. Efa misy réglementation mazava dia nansony Andriamatoa filohan'ny Republika ho amin'izay responsabilité izay ny vahoaka. Ary anisany nasorena an'ity Ramatoa Lalatina ity dia ny hoe dia tena tsy maintsy toherina ve izany tahaka ny hoe ianao indray no miantso ny olona hanao gaboraraka ilay rano izay sarobidy. Tsy manala ny andraikitry ny fanjakana izany fa ahoana kosa no tsy hahalalany ity tompon'andraikitra politika ity hoe maneran-tany angeka sarobidy io rano io. La ressource en eau n'est pas illimitée et elle est précieuse hoy ity Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ity raha nandefa hafatra tamin'ny Solombavambahoaka ajaina tsy izy moa izany fa Andriamatoa sy teny Randriana Solony Aiko. Niteraka resabe sy niteraka ady hevitra be dia be moa ity fanambarana na hoe publication izay nataony Andriamatoa Solombavambahoaka sy teny ity. Nefa ny fanambarana izay nataony dia tsotra kely dia ny hoe bedin'ny mpitondra raha vao manondraka zaridaina avy amin'ny ranon'ny Jirama dia voatery nanamboatra vovo hanondrahana azy. Izany fotsiny ny publication izay nataony siteny Randriana Solony Aiko ka dia niteraka resabe sy niteraka ady hevitra be dia be ka ny afara amin'ity Ramatoa Lalatina izay nandefa hafatra taminy ary nametra mpanontaniana tamin'ity Andriamatoa Solombavambahoaka ity ny hoe dia tsy maintsy toherina ve ny zavatra izay nolazainy filohan'ny Republika. Rehefa voalaza sy voaresaka antsika moa ny fanehoan-kevitra izay nataony Rakotondrazafy ho an'ny Solombavambahoaka sy teny moa dia ndeha risika hivadika kely any ifanadiana sy ny tranga izay niseho tany. Vola sandoka 5 amby 20 tapitrisa ariary no tratra ny zandary.
Niakatra fitsarana tany mananjara moa izy telo lahy tratra netazina sy kasahana paritaka ireto vola sandoka ireto rehefa avy nanaovana fanadihadiana tao amin'ny kompanian'ny gendarmeria Ranomafana. Ankoatran'izy telo lahy ireo dia misy namana hafa karohina satria tafaporitsika. Misaotra ireo tsara sitrapona nomeny loharanom-baovao hoy ny gendarmeria any an-toerana ary manantena izy ireo fa hitohy ny fiarah-miasa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana. Nisaotra ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana ihany koa izy ireo tamin'ny fanampiana ho fanamorana ny fanaovana ny asa. Ary noho ny farany moa dia nampiatsiahany olona rehetra ary nampahafantatra ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa ny gendarme dia ny hoe namanareo foana ny gendarmeria hoy izy ireo. Izany moa nitranga niseho tany fanadihana koa dia zaraiko aminareo rehetra satria anisan'ny zavatra niseho tany an-toerana moa io zavatra izay nolazaina io. Rehefa voalazantsika sy voaresaka antsika ihany koa moa ny mikasika tranga izay niseho tany ifanadihana iny, ndeha ary antsika hilaza kely ny mikasika ny kandidany ben'ny tanàna. Kandida ben'ny tanàna efatra voaantsony seni. Kandida ben'ny tanàna efatra no nantsony seni manoloana ny tranga niteraka resabe ao anatin'ny fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra. Araka ny fanazavana nomeny seni dia tsy fandikandalana akory anefa izany zava-mitranga izany ary voaporofo izao fa tsy mitazam-potsiny ireo voamera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana. Ny manaraka ihany koa izay ho resantsika sy izay asiantsika resaka dia resaka fakana ankeriny. Faritra Anosy, zazavavy kely Varira roa nisy naka ankeriny. Zazavavy kely Varira 9 taona nipetraka tamina tobina mpitandro ny filaminana tany Bitroka no nisy naka ankeriny. Mponina aviany amin'ny tanàna na haviany fantatra ilay zokony ny tonga mody nitsidika azy ireo ary nitondra antsokosoko ilay zazavavy kely rehefa alina ny andro. Marina fa tsy nipetraka tany amin'ny tanàna misy ny ray aman-dreniny ity zazavarira ity mba ho fiarovana azy saingy izao lasa nipakakeriny izao ihany. Maty kosa ny nentoany raha naratra ny reniny ilay zazavavy kely Varira iray hafa 12 taona nandritra ny nakany ireo pakakeriny azy tany Ranomafana Taolanaro. Izany moa ny zava-misy tany amin'iny faritra Anosy iny ilay zazavavy kely Varira roa nisy naka ankeriny. Zay sy zay moa nahazontsika naroso androany ire tompoko vavy sy tompoko lahy sady zay ihany koa no namarina ny videontsika koa dia makasitraka anareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavana ny resaka tsy maintsy hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray veloma.